ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika revaka malala tratra tialaka misy faraka ambin'ny folo ny volana desambra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty voalohany toko 5, Timoty voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Timoty voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 19 fakitsika amin'ny anarana Jesosy zany revaka malala. Aza mamely mafy loatra ny antom-panahy, fanahy roa toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antom-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa, fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha aneo izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-trano ka hamaly soa ny ray aman-dreniny fa izany no akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery dia efa manan-tena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman'alina. Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Azany zavatra izany no andidio mba tsy hanana tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra ny ankonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fiainam-pianakaviana no tezain'ny Timoty eto. Fiainam-pianakaviana no asain'ny Paoly mpanjin'ny Timoty manokana. Zava-dehibe ny fianakaviana ary dia nomeny Paoly toromarika manokana Timoty mba hitaiza ny fianakaviana, hitaiza ny isam-batan'olona. Amin'ny Baiboly moa ny singa fototra farany ambany mahafirenena ny firenena na mahafiangonana ny fiangonana dia ny fianakaviana. Ary mandrakariva dia isam-pianakaviana no mandeha ny fanosana, isam-pianakaviana no mandeha ny fizarana tany hitantsika hatrany amin'ny testamenta taloha zany. Ary ny anarana entina ary dia anaran'ilay mpianakaviana no matetika resahana, ohatra hoe Simona zanaky Jaona na zanaky Zebedeo. Dia zava-dehibe lay loharano hipoirana zany dia ilay fianakaviana. Ny fiangonana dia fikambanana fianakaviana maromaro. Fa amin'izao androna antsika izao fotsiny no ny anatanjaka ny anjara toeran'ny tsirairay vokatry ny antsoina hoe individualisme, zany hoe no heverina fa ny firenena dia fitambarana individu maromaro, fitambarana ny olona tsirairay izay mandrafitra ny antsoina hoe firenena izay raha teo ny hoe demokrasia. Hany ka manjary adino lay fianakaviana. Ny fiangonana moa raha tsy resaka tsika afa-tsy ny protestant dia tena nome toerana mihitsy ny fianakaviana. Amin'ny Calvin dia hoy izy manao hoe ny fianakaviana dia toy ny fiangonana kely ka ny ray aman-dreny dia toy ny mpitandrina, izany ankohonana izany toy ny fiangonana kely ny tokantrano na ny fianakaviana, ka ny ray aman-dreny no toy ny pastera na mpitondra fivavahana ao anatin'izany, indrindra indray mpianakaviana ao anatin'izany fianakaviana izany. Ary miainga mandrakariva raha amin'ny ataontsika hoe fianakaviana ny fandamina ny protestant ny fitondram-piangonana. Zay ny dikan'ireny hoe mpandraifana zan'ny tompo folo isaky ny diakona ray isaky ny mpandraifana zan'ny tompo folo, ny tena marina diakona ray isaky ny fianakaviana iray tamin'ny andron'ny Calvin. Itsika ty amin'ny andron'ny ataontsika hoe amin'ny F-7 anaty fotodalàna sy fitsipiky ny F-7 fandaminana anatiny moa ny hoe rehefa mifidy diakona ny fiangonana dia mpandraifana zan'ny tompo folo no isaky ny diakona iray. Ny dikan'iny tsy lay lafiny hoe ny dikan'iny tsy hoe miankina amin'ny isan'ny mpandray loatra fa iny tena laina tamin'ny fanahin'ny fitondrany Calvin ny fiangonana hoe ny diakona iray dia manara-maso tokantrano anankiray ka tamin'izany fotoana izany ny salanisa ny tokantrano dia eo amin'ny olona 10 eo. Matetika fito valo eo zany ny zanaky ny olona tamin'ny andron'ny Calvin. Ny isam-pianakaviana tamin'izany fotoana izany dia eo amin'ny 10 roa ambin'ny 10 eo ilay isan-tokantrano.
azo vokatra zay de ny hoe diakonina ray miandry tokantrano ray na ny diakonina ray dia manara-maso na ny diakonina ray dia mifandray amin'ny tokantrano anankiray zay teo amin'ny folo teo eo fa itsika fizekema moa zany nataotsika hoe isa folo fotsiny fa tsy de tena fantatsika loatra ny hevitra ilay hoe fa maninona moa ny mpandrefana zanany tombo folo ho an'ny diakonina ray fa tamin'ny andron'ny Calvin de ny hoe diakonina ray isa tokantrano dia ilazana fa zava-dehibe lay hoe lay fotom-pisainana hoe ataon'ny protestant zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana ny fiainam-piankonana amin'ity takatasy ny saota Paoly ty dia manafatrafatra ny timotimody irahin'ny Paoly misolo azy ny vezivezy hatrany Korinto Tesalonika dia ny rahiny mba isolo azy na miaraka tamin'ny Timoty de nampianariny hoe azavao tsara fa zava-dehibe ny anjara ndraiky tsirairay ao anatin'ny fianakaviana na ao anatin'ny tokantrano amin'ity etra-patanantsika ity dia andeha resaka manokana momba ny zokiolona marina fa tsy miresaka mivantana momba ny zokiolona ity andininy ity saingy azonao tarafina ihany ny antom-panahy resahany eo ny mpitondra tena resahany eo ny ireo olon-dehibe ao anatin'ny fiainam-pianakaviana momba ny zokiolona ny fijeriny Paoly ny zokiolona zava-dehibe amin'ny Paoly lay hoe zokiolona na ny olombelona dia lehibe ao anatin'ny dignité mialatsiny am'le teny frantsay ny androna tsy ankehitriny mantsy dia tsy miraharaha zokiolona tsy miraharaha ny antom-panahy ary miamikisaka makany am'izany hatrany hatrany izao tontolo zao ny antony dia satria tsinona ny fiarahamonina tsy ankehitriny amin'ny lafiny hitatsika isan'andro de fiarahamonina baikony ny ataontsika hoe ny productivité ny fiarahamonina baikony ny vokatra baikony ny résultat fiarahamonina baikony hoe ny asa baikony ny vola baikony ny vokatra zany no mibaiky ny fiarahamonina misy atsika any ka rehefa tonga ny fahalebiazana ny olona dia manjary toy ny everiny fiarahamonina ankehitriny fa eta mavesatra tsy maleo tena everina ny olon-dehibe fa olona miankina olona eta mavesatra olana azy indraindray zany fijery ny fiarahamonina ny olon-dehibe ankehitriny ary hitanao na ny Europe io na amin'ny toerana maro samihafa de vao maika hita miary azy zany hoe fahasairana ny olon-dehibe zany ary tsapanao zany ataontsika hoe fijery ny fiarahamonina ny olon-dehibe ho toy ny olam-piarahamonina azy toy ny tsisy ilana azy arandray amin'ny toerana sasany dia mampametra-panontany hoe fa ahoana moa ny hevitry ny baiboly ny amin'ny olon-dehibe ny amin'ireo zokiolona raha ny tena marina tsy de tena mampiasa teny hoe olon-dehibe loatra ny baiboly raha tena jerena ny voambola nampiasainy reny amin'ny testamenta taloha fa ataony hoe raha antitra na zokiolona ny malaza azy kokoa ary dia am'izay fotoan'izay dia tsy zavatra miiba no hijerena azy itsika malagasy mampiasa teny hoe be antitra zay indraindray miiba fa ny tena voambola ny baiboly raha miteny izy hoe zokiolona na antom-panahy de milaza zavatra miabo satria ny fahalebiazana na ny fahanterana ao amin'ny baiboly de milaza fahasoavana fa tsy milaza eta mavesatra na milaza olona miankin-dava na olona velom-potsiny arak'izay mety ho eritreretan'ny fiarahamonina iainantsika azy ankehitriny fa ny baiboly de manazava tsara ary reny no mampisin'ny Paoly eto hoe antom-panahy zany hoe amafisin'ny Paoly eto fa tena fahasoavana de manazava Paoly ny fahasoavana ny fahalebiazana na tsy amin'ny Paoly ihany io fa hatrany amin'ny teolojia ny bokin'ny Levitikosy ary de manazava an'izany hoe rehefa eo anatrehan'ny fotsy-volo anao dia mitsangana ianao hajao izy milaza olona mendrika ho ajaina ny zokiolona na ny olon-dehibe na ataovy hoe ny antitra tsy maninona mihitsy io dia takatry ny kolotsaina malagasy nentim-paharazana malagasy tsy inona tahaky ny vanim-potoana ny antikité tany Europa ny vanim-potoana ny taonjato fafito ambin'ny folo valo ambin'ny folo fa sivy ambin'ny folo ny malagasy izay nanaja ny olon-dehibe satria ny olon-dehibe dia miheverina ho toy ny biblioteka ho toy ny tranom-boky ho toy ny mirakitra ny tantara mirakitra ny fomba mirakitra ny zavatra mety sy tsy mety tokony atao mirakitra n'izany fahendreny zany ny zokiolona fa rehefa niditra ny
ny sekoly niditra ny fahalalana dia ka niditra tsekoly ny ankizy niditra tsekoly ny tanora de zao nanomboka nametraka olana izy tamin'ny olon-dehibe manao hoe aika ireto olon-dehibe reto tsy any aminy tsony ny fahalalana tsy any aminy tsony ny fahendrena fa dia tsekoly de nanomboka tsy ny raharahany olon-dehibe tsony izy ary io anankiray zay nahatonga ny fanenjehina ny fiavahana kristianina tsarotsika tsara ny nataon'ireo tanora niaraka tamin'ny radama voalohany radama faharoa tsarotsika tsara nataon'ireo tanora niaraka namana radama faharoa zay nomena naambositra hoe mena maso satria namingavinga reo olon-dehibe tao anaty rova tamin'ny fotoanandro nisy aramodia nitsambikina ny teo ambony lohan'ny olon-dehibe mihitsy tam'izany fotoana zany nietraketraka nanivaiva ny olon-dehibe mihitsy reo antim-panahy tao anaty rova reo tanora fana namany radama faharoa natsaina hoe mena maso izay nahatonga ireo olon-dehibe reo sorena satria natsiaro mivingavingaina natsiaro tsy ny rara iny reo nivaivan'ireo tanora reo tsy nisy asiny mihitsy raha ohatra ka mamaky ny bokyny tantarany Soatandrabary isika ny ataotsika hoe ny tantara no Soatandrabary lay atao hoe ny dian'i Jesosy Kristy Madagasikara nilay daty malaza dia matadidy tsara hoe niditra tamin'ny avaratroviny ny manam-boninahitra anankiray efa antim-panahy 25 voninahitra tanaony raha tsy diso fa fitadidiko fitantaran-drabary de tonga miazakazaka avy any arina avany ary mitsambikina mihoatra ny lohany ny tanora fanahy sady mamingavinga azy ary nanomboka teo ny fahatezerany ro zokiolona reo ka natonga ny olana teo amin'ny nanjala asa nisy conflit de génération nefa zany ataotsika hoe conflit de génération zany tsy fantatra tsy nisy an'izany mihitsy teo amin'ny tantarany fiarahamonina malagasy tsy nisy an'izany fa nanomboka tamin'ny tonjasa sivy folo io vokatry ny ataotsika hoe ny olan'ny tanora tsy nieritreritra hoe any aminy zao ny fahalalana any aminy hery any amin'ny fahazavan-tsaina satria niditra moa ny civilisation tandrefana dia nanjary natsiaro ovoilika na tsy ny rara iny le olon-dehibe ary natonga mihitsy moa ny olana teo amin'ny namonona radama faharoa raha tena tsika nankina tahaka radama faharoa marina fa hoe amin'ny version ataotsika hoe miretiny hoe nisotro toky izy raha tsy fitondrateny be de be fa tsy de zay loatra rehefa tena jeretika antony lalina lavitra noho zany mihitsy no nahatonga radama faharoa no vonoiny antony lalina de lalina antony raha politika antony zavatra lalina de lalina ka dia hotsika manao hoe zay trangatsongaina fa raha toa ka jerena tao amin'ny fiarahamonina malagasy de fiarahamonina nanaja zokiolona ny fiarahamonina malagasy fiarahamonina ny tanora malagasy de nitezaina hanaja ny olon-dehibe fa rehefa niditra ny fahalalana ny siansa dia nanjary toy ny endanja ny zokiolona ay ve tsy any aminareo tsony ny fahendrena nareo miresaka momba ny zao fa tsy zany angely lazay ny siansa tsy zany lazay ny filozofia sy ny sisa rehetra de nanjala asa very ny fahefan'ny zokiolona amin'ny maha biblioteka azy amin'ny maha mpitahiry fomba ny lazana azy mpitahiry ny fahalalana azy ary dia nahatonga andrana valina mihitsy zay na tsy mety ny civilisation tandrefa sy mandrava izany toe-tsaina izany ary manjary mahatonga ny olon-dehibe ho tsisy asiny satria ny civilisation tandrefana dia manome toerana tsy ny tanora loatra fa ilay hoe tsy manaja ny fizokina tao anatin'ny fiarahamonina ohatra ka mijery nefa tsika de ny baiboly de manakolazaina mihitsy ny amin'ny hoe tena zava-dehibe ny fahalebiazana mamy ary ny baiboly any dia maneho an'izany hoe tombontsoa afatantsika ny tso atrany amin'ny salamy 8:20 fatatsika hoe ahita ny zafinao anenao zava-dehibe zany hoe fahalebiazana zany fanterana zany tratrantitra zany dia tena tombontsoa fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly sy amin'ny fampianarana kristianina mihitsy zay mahatonga ny hoe hajaony ny rainao sy ny reninao dia ho ela velona ianao ny diga zany ho tratrantitra fa raha ohatra ka mametraka fanontaniana resaka zany sotapolity isika de zao manoloana inona ny tokony ataon'ny olona amin'ny olon-dehibe inona ny tokony ataon'ny fianakaviana amin'ny olon-dehibe
am'ireo zokiolona am'ireo antim-panao am'ireo betonao aminy misy zavatra tokony ataony ny fianakaviana ve tokony atao aminy ve de mazava tsara mihitsy nametraka fanontaniana baiboly tsika ny baiboly dia manazava amitsika fa izao hajaina izy miendrika hajaina ny olon-dehibe na inona de zao tokony ho hajaina ny fotsivolo raha mbola kristianina raha mbola fiarahamonina kristianina fianakaviana kristianina de tokony mipetraka ao anatiny ny fanajana ny olon-dehibe tsy amy maha hoe biblioteka azy tsy zay loatra fa ny aminy hoe matoa ny olon-dehibe anankiray tratrantitra dia Andriamanitra mihitsy no nitahy azy Andriamanitra mihitsy no manome tombonandro azy ary satria Andriamanitra ary manome tombonandro azy satria Andriamanitra satria fahalelana velona de fahasoavan'Andriamanitra Andriamanitra zany manaja azy Andriamanitra manome tombonandro azy ka maika mofa ny olombelona diga zany de tonga fitahiana zany ho an'ny fianakaviana ny fananana olon-dehibe ela velona ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny fiainam-pianakaviana no zany dia ny fanajana ny olon-dehibe de midika fanajana ny fanomezan'Andriamanitra ary dia izany toetsainy zany dia mipetraka tsara mihitsy to anatin'ny baiboly ary hitantsika amy tantaran'reo patriarka hitantsika amy tantaran'ny Metusela zany hoe tena zava-dehibe ilay hoe fianakaviana mahatsiaro fitahiana satria manana zokiolona ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny fiainam-pianakaviana hotsika manao hoe adidy voalohany de izao na toe-tsaina ngamba tsy de tokony raisiny hoe adidy akory aza fa tokony ho toe-tsaina ao anatin'ny fiainam-pianakaviana ny hoe manaja manaja zokiolona fa ny faharoa dia tsy hoe fanajana ihany fa ho an'ny fiarahamonina raha ohatra ka jerentsika amin'ny fiarahamonina de zao manana adidy koa ny fiarahamonina amin'ny fanajana atao hoe ny fanjakana ve manana adidy amin'ny fanajana sy fikarakarana ny zokiolona aty Afrika de hitantsika ny rehefa melehibe ny olona rehefa mby amin'ny fahalehibeazana ny olona de mahantra izy ary lasa dradraira lasa very ny digniteny satria mahita olon-dehibe anao mangataka atsiaroa misambotra atsiaroa sy ny tahaka zany eo anivon'ny fiarahamonina nefa olon-dehibe mety ho nanana ny aja amam-boninahiny mazava ho azy nanana ny aja amam-boninahiny toy ny olona rehetra eo anatren'Andriamanitra fa izao misy olona manokana eo anivon'ny fiarahamonina zay na zay ny fiarahamonina de mandrakariva ty Afrika tazanao ho lasa very lay mahizy azy lasa miankina lasa tsy mahavelo tena tsy mahavatena tsy rarahiny ny firenena tsy rarahiny ny fianakaviana ary dia ny fiangonana tsy tokony latsaka ao anatin' zany toe-tsaina zany fa ny fiangonana tokony ho modely koa aza amin'ny fikarakarana ny olon-dehibe fikarakarana ny zokiolona fikarakarana ny ireo zay ataotsika hoe ray aman-dreny be tsy eo anivon'ny fiangonana ihany iny eo fa tena hoe fiangonana mitaizany fianakaviana hanao zava-dehibe na ny firenena hanao zava-dehibe n'ireny zokiolona ireny fa tsy eritreretina toy ny enta mavesatra na olona ilika ao anatin'ny fiarahamonina izy ireny fa ny zava-dehibe zay hotsika reo inany adidy amin'izy ireny ko dia eo mihitsy eto amitsika ty eo am'ty andininy ty ny hoe jereo tsara reo mpitondra tena manana zanaka de zao tokony ho karakarainy tokony ho karakarain-janany izany hoe ny fianakaviana de zao tokony mikarakara reo olon-dehibe ao aminy reo zokiolona ao aminy anankiray am'izay ataotsika hoe antony any de ny baiboly manazava manao hoe loharano mipirana angizy rainao reninao loharano mipiranao tonga amy tenin'ny tolo hoe angadina nanana sy vinahitana dia tokony ho ajaina valim-babena ny lazan'ny tolo azy tena hoe valy babena zany hoe fakasitrahana amin'ny fotoana fahalehibiazany de afaka malala amin'ity baiboly ity zany dia mampianatra atsika fa ny olon-dehibe any dia tsy tokony na ny fanterana de tsy tokony olona very ny mahizy azy fa olona tokony ho ajain'ny mpiarabelona karakarain'ny fiarahamonina tiavy ny fiangonana ary izany toe-panahy zany no mahatonga ny fiangonana mamangy manatitra fandraisana any am'ireo olon-dehibe sady ho mari-panajana ho fisaorana an'Andriamanitra no fampaherezana azy ireny fa raha mijery tsika de mampalahelo ndraindray ny mijery reo olon-dehibe ndraindray ireo zokiolona
ilaozan'ny fianakaviana any amy toerana sasany moa de tsisy miraharaha manjary lasa misy mamono tena, misy diso fanantenana sy ny sisy reny olon-dehibe reny. Ary dia ny baiboly any dia manafatra ny ankizy, manafatra ny tanora, manafatra ny fianakaviana mana hoe karakarao ny olon-dehibe ao aminareo, raisao tanana ny olon-dehibe ao aminareo, tsy hoe satria loharano mipirana ihany izy fa satria tena avy amin'Andriamanitra, satria tena omen'Andriamanitra tombonandro. Raha ka mbola mandeha lavidavitra kokoa isika amin'ny fanadihadiana zay amin'ny teolojian'ny Paoly ampitainy amin'ny Timoty, dia ny tena tsy lafiny hoe amin'ny lafiny materiel ihany no izay famatorany zay ka hoe karakaraina izy omena sakafo fa zao koa tena amin'ny lafiny mihitsy manao hoe mifananatra, mbola mifanabe. Azay matoza miteny hoe aza mamely mafy loatra ny antom-panahinao fa anaro toy ny raha izy. Satria rehefa tonga ny fahalebiazana de fantatsika tsara fa rehefa miaraka amina olon-dehibe ianao, drandray efa very ny fitadidiany, drandray adinony solomasony, adinony lakile, adinony lalana drandray, dia eto any dia asainy Paoly Timoty hananatra azy, satria mety misy fotoana lay mananatra tsara tsara fa tsy mananatra amin'ny lafiny hoe moral loatra, tsy zay ny eo fa ampaherezo izy, zany hoe ampaherezo tario lalana, ampaherezo reo olon-dehibe, ampaherezo reo olon-dehibe reo fa aza mamely mafy, zany hoe mazava be ny tenin'ny Paoly aloha eo ny hoe mamely mafy. Na miteny mantsy Paoly eto manao hoe aza mamely mafy loatra ny antom-panahy dia milaza ho toy ny hoe aza mitrerona azy, epiplepso, aza mitrerona azy, aza manao teny mahery aminy fa anaro izy, parakaleo zay le teny hoe anaro izy. Raha miteny Jesosy manao hoe ny fanahy masina de parakleto, de ohatrany hoe anaro reo olon-dehibe, ampaherezo izy, ampionony izy, zay mihitsy ny tena dikany teny hoe anaro io, fa tsy hoe lafiny moral loatra io, tsy hoe bedibedesy izy na anaro izy fa tsy mahalala ny tokony ataony. Fifandraisana amin'ny olon-dehibe manaratsika mieritreritra zany, lasa manao moral ny olon-dehibe, lasa miseho endriny ny olon-dehibe, mety ho diso tokoa ny olon-dehibe satria tsy anjely izy, fa tsy lafiny moral loatra io. Fa raha miteny Paoly hoe anaro ho toy ny raha izy de toy ny parakaleo, zany hoe tena ampaherezo izy, ampionony izy, mety ho kivy izy ndraindray, menandraiky izy miakatra amin'ny tohatra, mety efa sepotra, ndraindray manadino solomaso, manadino lakile, reraka ny aina, de zay le teny hoe parakaleo, zany hoe ampaherezo izy. Azany toe-panahy zany de tiany tompo toetra tsika tanora, manoloana ny olon-dehibe, manoloana ny ray aman-drenitsika, manoloana ireo zay ataotsika hoe zokiolona ao amin'ny fianakaviantsika na hitantsika ao amin'ny fiarahamonina, de zao ampaherezina izy. Ndradray mahita olon-dehibe ianao mandeha rery miantsena, hitanao reraka, ndradray mbola ararotiny sasany ambakaina, ararotiny sasany fiantsena, mila amboarina ny fiarahamonina, fa matoa omen'Andriamanitra tombonandro izy reny, de satria tian'Andriamanitra koa le fianakaviana, de tokony haisaotra n'Andriamanitra. De ny tompony avako malala me fahazavan-tsainantsika mba ananatsika fitiavana ny olon-dehibe, ananatsika fanajana ny olon-dehibe, fa ny tompo tena lafatra an'izany mihitsy hoe hatsao ny zokiolona, hatsao ny olon-dehibe, fa tsy hoe sanatria tanora mamingavinga olon-dehibe, mamingavinga zokiolona, mamingavinga raha mondrandray mpitondra fivavahana, mamingavinga, tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Tsy hoe anjely akory ny olon-dehibe sanatria ny vava, fa izao afarany tenin'Andriamanitra mihitsy izy reny mba ho ajay, mba ho tiavina, mba hampaherezonao amin'ny androm-pahalebiazana. Ivavakitsika tombatsoranao zany amin'ny saotra masina zay manova ny fijerinay momba ny fifandraisanay amin'ny zokiolona amin'ny olon-dehibe. Fiarahamonina iainanay ankehitriny de hitanao fa tsy manaja ray aman-dreny, tsy manaja zokiolona,
ary mieritreritra ny zokiolona sy ny olondehibe ho hita mavesatra mihitsy ary eo anivon'ny andavanandro. De mivavak'izay tompo mba hanana ny toe-tsainy ny soratra masina, hanaja ny olondehibe, hanaja zokiolona, hanaja ray aman-dreny, ary isotranao ara noho ny fananana azy ireny. De mivavak'izay tompo any tontolo andronain'io, da io tontolo andronain'io tontolo andro feno fifaliana, ho tontolo andro anjakan'ny fitiavanao, ho tontolo andro anomponainao anatin'ny fiadanana. De mampianarana hanao zava-dehibe ny fiainam-pianakaviana, hifanampy, hifanohana, hifamela, ary dia apetraka feno ampelantananao raha teo koa ny asanay. Engan'io fifaliana mandrakariva ao anao tompo malala, ny fahitana ny asanay, ary de tondra fifaliana ao anay koa, zay tanterahanay amin'ity tontolo andro ity. Misaotra Jesoa.